no hitondra fiadanana ho an'ny olona rehetra ka de atombokitsika mivavaka ity fotoana ity am'izao fotoana izao sotra betsaka raha io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo noho ny famindrapo ny fitiavana lehibe zay ataonao eo amin'ny fiainanay tonga moa ty fotoana ity zay hitoriko ny teninao sy hanambarako ny marina de tendreo ny lelako teneno ny vavako ary zay mahita kosa aoka hitombo fahalalana sy hitombo hery ahita ny voninahitrao ary andray ny fitahianao lehibe misaotra Jesosy amen anazavanao ny famarinana zay andovanany fiainana mandrakizay eto ary ty hanampy antsika tsirairay avy zany manoloana an'izao vanim-potoana sarotra izao efa tombotra de atombotra ny andro izay iverenany Jesosy eny amin'ny rahalanitra indray de mampiomana antsika rehetra zany zay raha iverina nefa zany Jesosy zany de inona aloha ny zavatra mila hita eo aminao sy eo aminahako mila hita amintsika zany aloha le famarinana satria Jesosy de lela marina de mitady olona marina ihany koa izy ao anatin'izany de izany indrindra no ny safidianako ampianatra an'izao soratra masina izao sy hanazava ny famarinana mahavoavonjy fanahy ary famarinana ihany koa andresena ny devoly andresena ny asan'ny maizina be deabe ny karazana asan'ny maizina mamatotra fiainan'olona am'izao vaninandro izao ary tena ny akamaroan'ny olona am'izao potika fiainana potika ara-panahy satria miasa mafy ny devoly mba hatonga ny olona tsy andrandrany zany Jesosy zany ary hatonga ny olona hanao ampahazarana ny fivavahana anazava kely makasika ny fety fito sy ireo fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny lalàna izay afaka anampiko antsika tsirairay avy zany hoe anazava ny resaka fety fito zany hoe inona avy moa ny vokatsoa azo ny voaloham-bolana feny volana be deabe fa ho azavay koa le izy fa mialohan'izany aloha de andray andalatsoratra masina isika zay hoporofokanao ny antony ty olana anankiray zay nahazo any ity vehivavy ity
de io ihany koa no fatatsika ihany koa hoe ny olana mahazo atsika sy ny olana mahazo ny fiangonana ary ny olana mahazo ny tsirairay avy eto tsika manomboka eto amin'ny bokin'ny Jaona toko fahavalo zany no raisitsika amin'izao fotoana izao izay tondrana izay fanazavana soratra masina zay zany hoe ny fahamarinana Jaona toko fahavalo andininy voalohany tsy maninona zay no raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny am'ilay vehivavy azo atanana ny jangajanga fa Jesosy kosa nakany amin'ny tendrombohitra Oliva ary noho ny maraina koa dia nakeo amin'ny kianjan'ny tenipoly indray Jesosy ary ny vahoaka rehetra nanantona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy ary nisy vehivavy anankiray azo ny jangajanga nentin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo ary rehefa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy mpampianatra ity vehivavy ity azo ny olona tanana ny jangajanga ary eo amin'ny lalànan'ny Mosesy dia nandidy atsika fa hotoroam-bato izay vehivavy manao toy izany Deutéronomie 22 Deutéronomie 2:22 ka hatramin'ny 4:20 fa ahoana kosa hoy ianao izany no nolazainy akany fanahy azy mba azahoana zay hampangana azy fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany ary raha naharitra nanontany azy ireo dia niakatra izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota aminareo no aoka hitorabato azy voalohany dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrizandriny ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy raha vehivavy aiza ireny tsy nisy nanameloka anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Jesosy izao koa dia tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony apitsika le vaky ny tenin'ny soratra masina vetsika miverina eo bokin'ny Hosea no raisitsika bokin'ny Hosea toko faefatra teny andininy fahenina tsy maninona vakina amin'ny anaran'i Jesosy zao mivaky ny soramandry manao hoe ny fananarana ny Israely noho ny elony ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana satria ianao efa nandany fahalalana dia mba ho laviko kosa tsy ho mpisoroky intsony ary efa nanadino ny lalàna n'Andriamanitra ao ianao ka dia mba ho adinoko kosa ny zanakao eo ary isika ry ava malala amin'ny tompo raha manao zao fampianarana zao aho dia ny safidy tia hanampy antsika tsirairay avy ary dia miresaka hoe zanak'Israely Jesosy moa dia avy amin'ny taranak'Israely zany hoe avy amin'ny jiosy raha miresaka famonjena tsika na famonjena fanahy na fanafahana fandresena amin'ny fanahy ratsy dia ny baiboly moa miresaka ao amin'ny bokin'ny Jaona hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena avy amin'ny jiosy Paoly koa miresaka an'io avy amin'ny jiosy ny famonjena ka resaka famonjena zany le tanjony eto dia tsy maintsy miverina zany tsika amin'ny zavatra azo atao velarina hoe ty azo atao ty tsy azo atao ary ezahantsika ho fatarina mihitsy ry ava malala somary mahitsihitsy ny fampianarana dia somary ihany koa idirantsika lalindalina mihitsy ny atao hoe fahamarinana i Jesosy tompo eto lehilahy marina sady mpitandrina lalàna no olona manam-pahendrena nisy fotoana izy ozy ny baiboly avy amin'ny tendrombohitra Oliva dia nidina teny an-tanàna zany hoe teny Jerosalema niaraka mpianatra dia nisy fariseo marobe nitondra vehivavy anankiray izay azo atanana ny jangajanga raha vao ty Jaona toko fahavalo ty angamba dia hainareo vitanareo par cœur fa ny anahy kosa eto ny anazavako anazy dia misy hevi-dalina ara-panazy hosotontsika eo ary mila fantaritsika fa mifamatotra amina ara-panahy ny fiainantsika dinona ny zavatra nitranga nentiny zareo teo amin'ny Jesosy zany vehivavy io hoe azo atanana ny jangajanga lalànan'ny Mosesy moa amin'ilay bokin'ny Deutéronomie toko 2:20 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 dia miresaka tsara mihitsy ny amin'ny lalàna ny fanambadiana na hoe vehivavy azo atanana amin'ny jangajanga na lehilahy azo atanana amin'ny jangajanga dia atao iny ny toroam-bato ho faty fa maninona ny vonoana le olona ary
raha tamin'ny andro lalàna aloha le resahany satria zao a lasa miteraka fahalotona ao anatin'ilay fiangonana masina na eo anivon'ny zanak'Israely de lasa hianatra an'iny daholo ny olona ary avy amin'ny alalan'iny fijangajangana tsy ara-potoana iny a dia misy fahefana idiran'ny satana ao anatin'izay zay afaka tsara mihitsy hiparitahany fanahany fijangajangana amina fiangonana ray na amina toerana iray ka rô vao tsy fahaizina zany mpijangajanga tamin'ny andro lalàna io resako de maninona de ely lasa mpijangajanga ny olona rehetra nefa mifijangajangana aranofo miatra ny tena io ota miatra ny tena io de anisan'ny zavatra tena alan'Andriamanitra indrindra ary tsy levon'ny vavon'Andriamanitra mihitsy fijangajangana aranofo de ny fijangajangana fanompo-tsampy le hoe manompo andriamanikafo matezitra an'Andriamanitra de matahotra ny zanak'Israely hoe raha misy olona anankiray tsatra ny jangajanga ka tsy hovonoina io tsy andraisana fanapahan-kevitra de matahotra iry zareo rehetra hoe sody tezitra Andriamanitra ary de elohan'Andriamanitra de okitian'Andriamanitra indray ny fahavalony de amely azy de mandray fanapahan-kevitra iry zareo rehefa misy loto tafiditra ao am-piangonana na eo amin'ny fireneny a mataranaka voafidy azy a firenena masina arakan'le bokin'ny Exodus 7:20 ho Jehova hoe raha eniny feoko tokoa ianareo izy izy a ka mitandrina ny fanekeko de ho rakotra soa mihoatra ny fireneny rehetra ianareo Jehova fa antany rehetra zany hoe raha mitandrina n'le fanekena amin'Andriamanitra de ho firenena miavaka mihoatra ny fireneny rehetra fa ny Jehova ny tany rehetra zany hoe afaka ho tahiny arabola afaka ho vonjena makany an-danitra amin'ny fotoana miala eto ambony tany mandresy fahavalona manahoana na manahoana ady de fantatra iry zareo tsara hoe ny fahombiazana dia mifamatotra ny fakatoavana n'Andriamanitra ny fahombiazana de mifamatotra ny fakatoavana le fanekena sy le didin'Andriamanitra de zay no natonga an zareo a rehefa natratra nyty vehivavy ty azo tanana ny jangajanga de nandray fanapahan-kevitra iry zareo efa tonga ny tompo tamin'ny fotoana io na le hoe Mesia na hoe Emmanuel ozy izy mibokin'ny Isaia ateraka ny vehivavy anankiray virgine efa fantapatatry ny lohandoha ampisorona ny ino tianarany izy ny fariseo ny mpamoretra ny mpitondra ny jiosy tamin'izany Romana ny Herode fa io lehilahy io de avy amin'Andriamanitra efa fantatra iry zareo le izy fa alohan'ny andraisan'ny zareo fanapahan-kevitra aloha zany hoe efa nino an' Jesosy ihany zareo na de manohatra azy de alohan'ny andraisan'ny fanapahan-kevitra aloha ry havana de zao ny zavatra nataony hoe andao tsy hovonoina aloha ty vehivavy ty fa andao entina any am'le lehilahy anankiray hoe Jesosy a de antanina ny heviny hoe foana ve ny lalànan'ny Mosesy sa mbola mitoetra azo ekena ve ny fijangajangana sa tsy azo ekena de rehefa tonga teo am' Jesosy moa le olana de mivahany be deabe tsika mandalo olana am'izao fiainana zao de mila olona ara-panahy zany ianao a amale olana amin'ny torevitra ara-panahy ihany ko misy zavatra efa tsy voafehan'ny fisainanao tsony ary tsy takatry ny fianaram-be zay nataonao tsony ary misy zavatra efa tena hoe ara-panahy be efa mitondra fampitehana eo amin'ny fiainanao io zany le ilaina olona ara-panahy manorevitra sady mitondram-bavaka no manao délivrance rehefa tonga teo am' Jesosy le izy de hoe mpampianatra ao izy izy reto londoha ampisorona ao amin'ny lalànan'ny Mosesy nge de didy zany le izy fa tsy fiangaviana didy le izy fa tsy fiangaviana hoe zay vehivavy anankiray a na lehilahy ray a azo tanana mijangajanga dia atao inona ho toroaham-bato ho faty fa amby kosa ozy izy am'izao andronao zao ary a raha mpaminany tokoa ianao avy amin'Andriamanitra zany hoe misy fitsapana ny Jesosy zany eto a sady fizahan-toetra no fakam-panahy eo am'izay mihitsy zao no mila ampahafantariko anareo tsika kristiana hoe mila fantatrao ny atao hoe fizahan-toetra mila fantatrao ny atao hoe fakam-panahy mila fantatrao ny atao hoe asan'ny devoly reo zavatra samy hafa ny atao hoe fizahan-toetra de avy amin'Andriamanitra ny atao hoe fakam-panahy de ny devoly maka-fanahy ary ny ataontsika kosa le hoe efa asa ratsy ny satana efa mamatotra de fantatra mivohany ny azo zavatra mila fantarina zany ary mila ianarana de inona ny zavatra nitranga teto tratran'izay sady fizahan-toetra ny fakam-panahy zay ny tompo satria ny jiosy de mino an'izany lalànan'ny Mosesy zany tena mino zato isan-jato
fa i Jesosy kosa ozy zareo mba manahoana raha avy amin'Andriamanitra ozy izy zareo de makatolo lalànan'ny Mosesy fa raha tsy avy amin'Andriamanitra io de manohatra lalànan'ny Mosesy de nentiny zareo hoe hovonona ity vehivavy ity fa ahoana olana saribany zany ry ava malala Jesosy tsy afaka mandrava lalàna satria lazain'ny bokin'ny Matthieu miteny izy milaza hoe aza ataonareo ao izy fa tonga andrava lalàna na mpaminany tsy fa tonga mba manatanteraka ny lalàna sy ny faminaniana izy satria izy koa zanak'Andriamanitra sady manana ny fanahy faminaniana feny fahasoavana be dehibe io arahantsika io ary afaka manafaka anao anatin'ny aizina sy ao anatin'ny problème ao anatin'ny olana zay mianjady anao ankehitriny afaka manohana anao zany Jesosy zany misy secret be dehibe omeko eto ahafahanao mahazo valim-bavaka ahafahanao mandresy devoly ahafahanao ihany koa rehefa miala eto tany karaha ho avy tokoa Jesosy eny amin'ny raha alanitra miakatra ianao ary raha miakatra ianao de anisan'ny tsy ho tsaraina ntsony fa mba hiditra an'le fiainana mandrakizay zay lenay zany le tanjona ampianarana ty famarinana ty Jesosy niondrika satria mafy be mamaly le olana tamin'izany fotoana zany eo zany ry havana de tsindriko kely hoe rehefa tena mafy ny olanao de ara-panahy ny mamaha azy rehefa tena mafy le olana de ara-panahy ny mamaha azy soa ihany Jesosy tompo fa ara-panahy Baiboly miteny niondrika teo amin'ny tany izy aloha de nandinika de hoy ny Baiboly hoe nosoratany ny tany rehefa nanoratra iny izy ny fariseo sy ny mpisorona be mbola manery hoe ahoana ho any am'izany ry Jesosy zany hoe efa miandro zany reto fahavalo hoe reo vao mandrava ny lalànan'ny Mosesy io de troambato miaraka n'ity vehivavy mijangajanga ity mpanoty io ary reo vao ohatra kosa io miaro an'ity vehivavy ity de troambato ihany ko zany hoe tafalatsaka katerena zany ny tompo ao fa amin'ny fanahy izy matanjaka be amin'ny tontolo ara-panahy rehefa tena tafalatsaka ao anatin'ny akaterena ianao ao anatina olana saribany efa le mampitomany le efa mandronitra efa tondron'ny olona molitra iny ara-panahy ny mamahany io misy zavatra tsy vitan'ny dokotera fa ara-panahy ny mamaha azy niondrika ny tompo amin'ny fahaizany miresaka amin'ny voary rehetra sy ny tany rehefa niondrika izy de nisoratany mivaly avao kosa nefa hoe ny tany afaka miapanga raha mijery ianao amin'ny bokin'ny Genesis toko 7:20 ny amin'ny Sodoma sy Gomora hoe niapanga ny Sodoma ny tany de nitaraina tamin'Andriamanitra de nandefa anjely Andriamanitra na iraka na hoe malaky andeha ny tany hoe tena marina ve le fiampangan'ny tany satsia fa tena manao zavatra tsy tokoa ny olona ao Sodoma de namarinina le izy fa marina zany hoe ny tany zany tsy mandainga ary zay ne mahatonga ny Jesosy tompo rehefa naniraka ny mpianatra hoe andanonareo mitory filazantsara de rehefa mitory filazantsara nareo izy de zay tanàna na trano mampandroso anareo de tonono ny fiadanana fa raha tsy mandray anareo izy ilay tanàna na le trano de ahitsano ao amin'ny tsapanandalana eo tanàna le vovoky ny tany avy amin'ny tongotrareo na amin'ny faladi de ino izy niapangana azy amin'ny mafimafy konkoa noho ny tsarana Sodoma azy sy Gomora zany hoe io tany io afaka miapanga io tany io afaka manaboraka ny marina rehetra za tsy miteny hoe andana mivavaka amin'io tany io fa misy secret ara-panahy lalina be momba an'izay amin'ny tontolo ara-panahy zany ny fantatra de Jesosy efa malala an'izay secret zay hoe io tany io afaka mitondra fiampanganana an-danitra io tany io afaka manampy io tany io afaka miresaka aminy io tany io afaka manome hevitra aminy satria ny tany de masina ny tany zay ny tsy hanotana eto ambonin'ity tany ity satria ninonina ratsy ataonao eto ambonin'ny tany ry ava malala amin'ny tompo ninonina zavatra ataonao eto na ny tsara na ny ratsy de mivaly foana io zay le mahatonga ny olona miteny hoe nitody ane tsy misy fa ny atao miverina zany hoe ny ratsy ataonao eto ambonin'ny tany tsy maintsy mivaly io ratsy mibebaka aingany ianao de zay ny ilaina le fibebahana mba tsy hivaly aminao ny ratsy nataonao ka rehefa mibebaka ianao sy mifona de manompo an'Andriamanitra de raha avy le valindra Davida moa amin'ny salamo tena miresaka ny hoe valindra na hoe valin'ny ota dia tsy mahazo anao le izy satria ianao fa nandalo fibebahana efa tsapanao ny adisony hoe efa mifony ianao de rehefa mifony ianao de efa nianona ny fifonanao efa vita ny fanoneranao ka tsy afaka
mivaly aminao ny raha tsy nataonao raha tena mifona fa tsy hoe sarisary fotsiny hoe mody fona aloha mba tsy hivaly le raha tsy natao tena mifona sy mibebaka ary tena hoe manompo an'Andriamanitra fo madio fa ny akamaroan'ny olona mandalo olana io de ny zavatra nataony ihany na ny nataon'ny razany ny mivaly aminy tena misy ny atao hoe tody tena misy zany tody zany tsika gasy malala n'izany tsara zany hoe tsy maintsy mivaly de avelantsika any aloha iny fa idirantsika am'izay le fahendren'i Jesosy ahafahany manampy olona efa tena hoe ambava ahoana ny fahafatesana nge zany vehivavy hoe hotiram-bato faty zany tratrana fahotana tratrana fahalemena inona na tonga azy tratrany fahotana fijangajangana io ampidiriko kely izy aveo raha mbola lavalava ny lera hoy ny baiboly hoe rehefa avy nanoratra tamin'ny tany Jesosy zany hoe nisy firesahana tamin'ny tontolo ara-panahy zany to amahana ny olona n'ity vehivavy ty ary iarovana ny jiosy mba tsy hanota tsy handatsadra tsy hamono olona iarovana nyity vehivavy ty ihany ko tsy ho faty iarovana ny voninahitr'Andriamanitra ihany ko zay mipetraka ao am' Jesosy ahoana be deaibe ny zavatra arovana rehefa tonga ara-panahy ianao tsy ny tenanao ihany ny arovana na ny tenako ihany fa natao hiaro olona mihitsy ny olona ara-panahy natao hiaro olona de ozy izy hoe zay tsy nanota taminareo ary aoka itorabato azy voaloha tampona daholo izy rehetrarehetra satria navoaka ny tany zany le zava-marina hoe ireo mpepanga rehetrarehetra reo nge olona efa nanota daholo ireo mitana vato any an-tanana andeha torabato reo nge olona mpanota daholo tsisy zay tsy nanota reo fa tamin'ny fahotanyreo azy ka tamin'ny andro fanatralatratra le izy tondra fanatralatratra izy zany hoe mandatsaka raha ny raha de egal la haina de raha tsy misy raha latsaka tsy misy famela-keloko mitondra izy fanatralatratra de navelan'Andriamanitra ny elokany tamin'ny fahotany de ity vehivavy ty kosa nefa eto zay efa tratra tanteraka tao anatin'ilay fahotana zany hoe tsy takalo hoe natao tany amin'ny mangingina de ianao ihany malala azy fa tratra ambody omby nefa rehefa ota de mitovy daholo na tratra ambody omby ianao na ota miafina ao an-tranonao na ota miafina tsy haiko any amin'ny tontolo zay misy anao any rehefa ota de mitovy daholo de teo zany name valy le tany hoe samy efa nanota izy rehetra de mivalian'i Jesosy am'izay moa le izy amin'ny maha-olona ara-panahiny azy le resahako eto hoe zay tsy nanota aminareo ara ozy izy oka itorabato azy voaloha de samy nandiny tena ny tsirairay avy hoe oay za efa nanota de ny teny koa sasany za efa nanota ary zay efa natsapa tena ho fafampanota de nandatsaka amin'ny vato teny an-tanany de lasa samy nandeha hatramin'ny zokonjokony zay tonga saina niala tsikelikely hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrizandriny Jesosy reriny teo sy le vehivavy amin'io fa ao anatina famoiza-po tafalatsaka tao amin'ny akaterena mety tsy fidiny ho azy le mijangajanga fa mafy loatra ny fiainany mafy loatra ny adiny mafy loatra reo karazana olana mianjady aminy mety tsy fidiny ho an'ny olona ny ary ava malala amin'ny tompony andeha hoe ohatra hoe vehivavy le rezako andeha hivary teny misy ny ano sasany tena ohatrany hoe asa mihitsy io fa misy olona tsy fidiny ho azy io tsy fidiny ho an'ny olona ny lavo amin'ny fijangajangana ohatra fa misy karazana tery ara-panahy zany eo ambady eo vokatry le hoe tsy mivavaka le olona de misy karazana devoly satria ny devoly eto amboniny tany nge lazaiko aminareo tsara efa mpiady efa hatraminy ele efa niainy efa ela be taloha atsika nizanizy anao olombelona mahito anazy sady mahino ninninona fianarana be vitanao ninninona fikarohana takatrao de ny devoly adversaire anao na mpivavaka anao na tsy mpivavaka efa taloha be efa niaina taloha be atsika ary efa mpiady efa hatraminy ela zay indrindra ny katsahana zava-panamba amonjena fanahy andresena le mpiady hatraminy ela tsy amikery nefa io na ampatanjahana fa mifanako Jehova fanamasina zany eto ny zavatra misy de zao avitra le vehivavy tao anatin'iny fotoana raha iny satria Jesosy mahita ary Andriamanitra ko mahita ny tany koa mahita fa misy zavatra tsy fidiny nahazo anazy tao nisy zavatra tena antery nahazo azy tao inona nahazo azy misy pression ana fanamanambady mampianatra n'izay resaka fanamanambady zany zay amin'ny radio Sisel 88.0 Tamatavy am'izao fotoana zao ary mampianatra hoe tena misy ve sa tsisy ahoana ny fitrangany
karaha mijery zany tsika de misy karazana arak'le aty amin'ny bokyny Genesis toko fahatelo inona ny zavatra nitrango ao ny amin'ny Adama sy Eva avaizany ny evin'ny fijangajangana voaloha avy amin'ny menarana de ahoana ny fanozonana nataon'Andriamanitra amin'ny menarana ozy izy hoe ho ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy mantso ny menarana io izy anoritory ny omby lahy tongony ary izy anao anoritory ny lohany mifandrafy zany ny vehivavy sy menarana nanomboka teo amin'ny fahalavony Eva sy teo amin'ny fahalavony Adama de jerevo am'izay le izy de ombony Jehova taminazy hoe ary fahoriana ny terahanao ny zanaka de mifandrafy ny taranaka raha vehivavy sy ny taranaka ny menarana de mandraky zao ankehitriny zao de mbola mifandrafy de ahoana ny fifandrafiana am'izay ary am'izao mahatonga ny olona karaha mijangajanga tena ohatra nefa tsy matombona lehilahy tokana voatety daholo lehilahy ray manontolo zao efa misy lay fanahana menarana ao anaty ahoana ny toerany avy amin'ny alalan'ilay olona ny jangajanga taminao izay ataoko ohatra hoe jentilisa nefa ianao mpivavaka jentilisa ny jangajanga taminao de maniry iny ao anatinao de lasa am'izay le olona na visarany iny olona ray iny de tsy mitombona tsony ohatra vehivavy tsy mitombona lehilahy ray fa tetezina daholo lehilahy rehetrarehetra misy lehilahy koa ohatra zany rehefa tafiditra ao anaty le fanahana menarana na fanamanambady de tsy mitombona amina vehivavy ray tsy afapo amina vehivavy ray mihitsy misy vehivavy tsy afapo amina lehilahy ray tsapany ihany le izy hoe tsy fidiny ho azy fa misy zavatra ohatra ny manery azy zany manosika azy zany hiditra amina fahotana raha lasa anabavy misy zavatra manery azy zany ampiditra azy any anaty kiso ary izy tsy malala mihitsy hoe ahoana ny vokatra zao zavatra ataoko zao any arina ahoana ny vokatra zao amin'ny